ahitana fiakarana ny maripana amin'ity herinandro ity raha ny tomba ny sampana-pamantatra ny toetrandro. Tafiakatra hatrany amin'ny 4.3 degré celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny morontsiraka Madagasikara, indrindra fa ny morontsiraka andrefana dia any amin'ny ny faritra Morondava iny, fa isan'ny hafana ihany koa ny any Antsohihy. Mbola iaina natiorana sy hafanana ary tafio-drivotra arak'izany saika manerana ny nosy. Hifantoka bebe kokoa any amin'ny tapany avaratra sy avoany atsinana ny oram-baratra. Amintsika miresaka zao efa manomboka misava tanteraka ny toetrandro any atsimo dia iverina mahazatra indray zany manomboka eto, zany hoe iverina maimaina mihitsy indray ny tapany atsimonosy hiakatra miandalana amin'ny maripana. Ny ankoatran'izay ho an'ity herinandro ity aloha dia atao hoe miverina tanteraka mihitsy ny oram-baratra saika mahazo vana manerana Madagasikara mba tsy hitanisana faritra be dia be dia ny tapany atsimon-drefa Madagasikara zany mazava hoazy sy ny tapany atsimonosy ny verina maina indrindra manamorona ny morontsiraka zany hoe mahazo any distrika ny Ampania ohatra Tsiombe hatraty amin'ny Morombe dia mipakatra any amin'ny faritry Menabe. I Menabe koa isan'ny nahazo rotsakorana betsaka tamin'ny fandalovan'ny Massinio-Agéus teo mananika ny 100 mm tao anatin'ny 420 Ny kisaka miana atsimo atsinanana ilay andian-drahona atao atsimo Madagasikara ary manome orana amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Nosiny. Tsy ahina ihany koa ny fiforoana ny rivo-doza amin'ity herinandro ity raha ny tombana hatrany.